Mampitombona ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra indreto izay amin'izao andro vaovao izao. Manavao fa noloratenanay mba hanjakanao. Misaotra indrindra Tompo fa velonaina izahay. Nao famirapo sy ny fitiavanao. Koa dia engany amin'ity tontolo andro ity dia mba ho hitanay ny famirapiran-tavanao Tompo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Indraindray ry havana dia misy fahasahiranana ihany amintsika eo amin'ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray rehefa tojo zava-manahirana ireny na eo anatrehan'ny safidy 2 na 3 tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra dia misalasala inona ary ny tena sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa. Amin'ity an'io ary dia andeha hoe hiresaka ny amin'izany tsika ao anatin'izao lohahevitra hoe mitari-dalana amin'ny fanahy masina izao. Ho an'izay vonona tena hivavaka aloha ary tena hanompo an'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy marina izany hoe teny efa hanjakan'ny Tompo ny fiainany, dia izy irery ihany izany no hanolorana ny fiainana iray manontolo. Dia ho an'izay toy izany dia hoy ny Tompo ao amin'ny Isaia 30:1-20: vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia, ny sofinao dia handre-teny eo ivohanao, manao hoe ity ny lalana ka andehano. Amen. Averina Isaia 30:1-20. Eto izany ny sary hitantsika maso dia toy ny mpiandry ondry izay miambina ny ondriny mandrakariva, miaro azy, mitari-dalana azy, ary indrindra indrindra na dia somary hoe mivilivily aza ny lalana eny am-pitadiavana sakafo dia mbola mibitsika sy miteny mandrakariva ilay mpiandry ondry mba amin'izay lalana tsara andanan'ny ondry izany. Dia toy izany koa ny fanahy masina ry havana, mibitsika mangina, manoro lalana, mitari-dalana ny amin'izay lalan-kaleha marina. Amin'izao fiainana izao mantsy izany isika araka nambarako fitarihan-teny teny am-piandohana teo hoe misy zavatra manahirana tsy dia fantatra mazava inona no atao, dia indraindray mitsapatsapa, indraindray manandrak'andrana sy ny sisa. Ny zava-dehibe aloha izany voalohany indrindra dia hoe efa an'i Jesosy ve ny fonao, efa natolotra ny Tompo ve ny fiainana iray manontolo, fa izy no mandray an-tanana no avy dia avy amin'izany mihitsy mahatonga an'ilay hoe mbola mandray mibitsiky ny fanahy indray izany miteny hoe ity ny andehano, ity no arao, ity no andraisana ny fanapahan-kevitra sy ny sisa. Ry havana, amin'izao fiainana izao ary dia fidio mandrakariva ny hiaraka amin'i Jesosy mandritra ny androm-piainana rehetra, satria izy dia tsy mahafoy antsika, miara-dalana amintsika, ka na dia mitsapatsapa aza, na dia somary atao hoe mikitaotaona, mivilivily ary ny lalana amin'izao fiainana izao dia izy tena mampianatra, izy tena manolo-tsaina, izy tena mitari-dalana, ity no arao, ity no aleha. Fa izay ny sitrapon'ny Tompo ary izay no mahasoa sy mahatsara antsika. Engany ry havana ary isika anana sofina tena liana ary tena hafantatra hoe tena feo an'ny Tompo marina izany, tena feo an'i Jesosy marina izany. Engany ny fanahy masina indrindra indrindra no hibitsika aty anatintsika tsirairay avy, ka tsy ho tonga amin'ilay teny vahiny hoe trompe ianao amin'izao fiainana izao, fa hisafidy tsara ny lalan-kaleha miaraka amin'ny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao izay Tompo fa tsy mahafoy anay ianao, mihodinkodina ary manodidina ny fiainana eo ianao isan'andro isan'andro. Ka indraindray amin'ny maha-olombelona na mety hivily aza dia mbola bitihan'ny fanahinao masina mandrakariva amin'izay lalana tsara, marina, araka ny sitraponao tianao andehananay. Dia misaotra ny amin'izany fitiavanao izany Tompo, misaotra indrindra. Dia arovy ary izay tantana hamasino mandrakariva mba ho voninahitra ao amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy.
Amen. Ho aminareo ry avako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.